tontolo politika kosa indray tsy vahaolana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny fikasana anatanteraka fanemorana indray ny taona zany anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Misy tokoa mantsy no manana fikasana hanemotra ao amin'ny taona 2024 indray ny fifidianana filoham-pirenena. Eo ny fanaokevitra nentin'ny ben'ny tanànan'ny commune Karoba teo aloha Andriamatogy Maxime Maralaisehena nanambara ihany koa ity farany fa tokony hajaina araka ny voasoratra ny lalampandronana misy. Manohitra ny tetika mety hanemorana fifidianana filoham-pirenena ho any amin'ny taona 2024 Andriamatogy Maxime Maralaisehena ben'ny tanànan'ny commune Karaobato teo aloha. Ho azy dia tokony tazonina ary arahana amin'ny voalazan'ny lalam-pandrenana izay milaza fa tokony ho tontosaina ny 30 andro farafahakeliny ary 80 andro farafahabetsany mialohan'ny farana ny toam-piasana ny filoham-pirenena fifidianana filoham-pirenena. Satria ny 20 Janoary 2024 ny tapitra ny fotoam-piasan'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia tokony tsy mihoatra ny 2024 ihany koa no hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena. Zao fitondrano zao dia ny ekena na au niveau ny communauté internationale na ho an'ny mpiantsehatra ara-politika teto amin'ny firenena fa dia nivoaka tamina fifidianana ara-dalàna ny mpitatana ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Dikan'izay zany dia hoe azo tenenina fa tafiditra tsara mihitsy ao anatin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny ndrosotsika tamin'ny fifidianana sy ny voany zany valim-pifidianana zany. Dikan'izany tsisy antony mihitsy zany tokony anemorana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena na ho solombavam-bahoaka ao anatin'ny lalam-pandrenana misy amin'izao fotoana izao. Anti-constitutionnel ny fieritreretana anemorana fifidianana amin'ny tsy antony satria fantatritsika hoe na mamaivay aza ny raha politika eto amin'ny tany sy ny firenena dia maro no mihevitra fa ara-dalàna zao fitondrano zao ary ny ekena ho ara-dalàna. Dikan'izany zany tsy misy mihitsy antony manokana tokony anemorana ny fifidianana. Fantatritsika koa hoe ny rehetra amin'izao fotoana izao mpiantsehatra ara-politika dia mitaky mihitsy ny ahafahana manana calendrier électoral araka ny tokony izy izay voakasika ny lalàna. Dikan'izay zany tokony ho 2018 io ary tsy miala amin'ny 2018 io. Fantatritsika fanambarana maro lafy na ny communauté internationale na ny PNUD ny Union européenne. Fantatritsika koa fanambarana izay nataony filohan'ny CENI. Andriamatogy Maxime Maralaisehena izay nilaza ihany koa fa tokony efa mieritreritra dian'izao ny toetoetra ny olona mendrika ho filoham-pirenena ary afaka mitondra fampandrosoana ny olom-pirenena na manana zo hifidy.